Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Lody maraina natokana ho aladin'ny sampanatanora maraina natokana ho aladin'ny sampanatanora kristiana eto amin'ny FPM Toulouse ity. Dia mbola ampitombony amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aoka hiara hitsangana isika isaotra sy hiteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny amy fa 7:70 ary aorian'izany dia ataontsika ny hira fa 1:70. Andriamanitra ane amindra fo aminay sy hitahy anay, ampamirapiratra ny tavany aminay ane izy, mba ho fantatra ety ambony tany ny lalanao sy ny famonjenao anatra. Hideranao ny firenena Andriamanitra o, eny hideranao ny firenena rehetra. Hifaly sy hioby ny fireneny samihafa, satria mitsara marina ny fireneny ianao. Ny fireneny samihafa ambony tany dia entinao. Hideranao ny firenena Andriamanitra o, eny hideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa navokatra, mitahy antsika Andriamanitra dia Andriamantsika. Mitahy antsika Andriamanitra ary atahotra azy ny fahazantany rehetra. Mbola hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra Tompo,
rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Tafanginay tao anatrehanao izahay noho izao isantaonan'ny sampana tanora kristianina izao, mba hiaona aminao ka hiaino izay ho lazanao aminay. Manatrehanay Andriamanitro ary manamasina ny fotoana izay entinay manome voninahitra anao. Hazavao amin'ny teninao noho ny asa fanay masina ny fonay, ahatonga anay hitombo hery sy hiorina mafy amin'ny fahatokinanao eo amin'ny fijoroanay ho vavolombelonao eto amin'izao tontolo izao. Ka ahatonga ny fiainanay ho mendriky ny voninahitrao. Tompo, enoa ny fitarananay noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo sady lohan'ny fiangonana. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, enoy ampanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity maraina ity. Izao dia izao ihany no Tompo ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Koa tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, sy ny fanahinao rehetra, sy ny sainao rehetra, ary ny herinao rehetra. Iraintsika ny firana fanampiny fa 7:30. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa aoka anatona ny Tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany ka anaraka izao tonom-bavaka izao. Ry Andriamanitro, indreto izahay manetry teny eo anatrehanao.
Miaiky ny fahalemenay sy ny fahotanay. Tsy nanome anao ny voninahitra tokony anao izahay, nandika ny lalanao masina izahay. Tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra izahay. Tsy tia ny namanay tahaka ny tenanay izahay. Tsy nivelona araka ny teninao izahay, ary tsy nitandro ny fahamasinana na tamin'ny teny, na tamin'ny toetra, na tamin'ny fihetsika. Rendrika tao anatin'ny fankapanay izahay, ka ny fahotana izay tokony hankahalanay no nankamaminay sy sainay natao teo imasinao. Miaraka ny fiangonana, ry iranay be famindrapo, mitalao aminao izahay. Mamelany ny elokay, diovy izahay ho afa-pahotana. Sasao izahay mba ho afa-keloka, ary avaozany fanainay mba ho veloka ny mpanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Ry havana, raha ny bebaka marina isika, dia raisam-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana, ny familan-keloka omen'ny tompo antsika. Mitsangana ny fiangonana. Fa toy izao havan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Raha amin'izany dia tsy hisy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Kristy masina. Misaora ny tompo. Ataontsika ny hira fa 750 ny 1, 3, ary 4. Voninahitra ho an'Andriamanitra ho any amin'ny avy indrindra, ary fiadaniny ety ambony tany ho an'Ankasitraka. Petraka ny fiangonana. Ianona ny ten'Andriamanitra isika, ka ataontsika ny rehefa voatondro, ary mandritra izany dia mangataka ny tompon'anjara amin'ny vavaka sy ny vakiteny mba hiakatra ety.
prière. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes, pour en apprendre encore plus sur ta parole, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit avec nous et que nos cœurs soient entièrement disposés à entendre ta parole et que nous soyons entièrement avec toi. Sois avec nous, Seigneur, durant ce moment où nous allons lire ta parole et que seul ton Esprit Saint agit dans nos cœurs et dans nos pensées. C'est en ton Saint-Nom, Jésus-Christ, que je fais cette prière. Amen. Je vous invite donc à lire Genèse, chapitre 12, versets 1 à 9. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 9, que je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Sarai et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les a déclarés justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénûment, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à poursuivre la lecture dans Jean 3, versets 14 à 21. Jean 3, versets 14 à 21. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Amen. Andriamanitra dia manana drafitra sy fampanantenana ho an'ny zanany. Izany lohahevitra no fidiny ny sampana tanora kristianina eto amin'ny fiangonana FPMA Toulouse amin'izao isan-taonany izao. Fa namasin'Andriamanitra ny hitarika antsika ara ny fihetsem-pony, mizara ny sitrapony, ary indrindra manatanteraka ny planiny. Ary tsy vitany hoe nataony toviendrika aminy ihany, fa ny fofinaina mahavelona. Zany hoe ny fofinain'Andriamanitra mihitsy no iainany. L'homme respire le souffle de Dieu. Zay ilay mahazanak'Andriamanitra, zay naseho any soratra masina indrindra, dia ireo no mampiray ny olombelona amin'Andriamanitra ka mahatonga azy ho tena zanany. Kanjo nisaraka tamin'Andriamanitra izy, satria tsy nanaraka ny sitrapony, tsy niompon-kevitra taminy, tsy niompona viana sy fijery taminy, anika dia tafasaraka taminy. Simba ilay mahazanak'Andriamanitra tao aminy. Dia tsy nionona tamin'izay Andriamanitra, fa nifidy firenena anankiray izy tamin'ny alalan'ny Abrahama, araka ny hitantsika ao amin'ny vakiteny. Nantsony i Abrahama ary nongotany, zay mihitsy, miala amin'ny taninao, ny havanao, ny tranony rainao, déracinement total, miala. Ho any amin'ny tany izay asehoko ho anao. Tsara ihany ny matakatra ny hevitra ara-panahino zany, satria rehefa nikomy tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva sy ny taranany, dia nanjary ho olon'ny tany izy,
ho olony zao tontolo izao izy, ho olona araka ny nofo izy, zany hoe mivelona tahaka ny tsy misy an'Andriamanitra. Zay ny atao hoe mivelona ara-nofo. Tsy miraharahany sitrapon'Andriamanitra, tsy manontany tena hoe ankasitran'Andriamanitra ve zao sa tsia. Zay ny atao hoe mivelona ara-nofo. Ka dia hoy ny tompo tamin'ny Abrahama, miala amin'ilay tany, miala amin'ilay fihavanana ara-nofo fotsiny, miala amin'ilay firazanana izay neverinao mahay ianao anao, miala, miongota amin'izany, fa anomeanao fisina vaovao andeha any amin'ny tany vaovao ianao, anomeanao fisina vaovao une nouvelle existence. Azo ambara fa vao nateraka indray Abrahama eto, ary marika zany ny nanomezana azy anarana vaovao, tsy Abrahama intsony fa Abrahama rain'ny mino. Ny Abrahama dia ny hoe rain'ny maro, rain'ny mino. Ary tsy vitany hoe nomenany zany fampanantenana zany Abrahama, fa ozy hoe ny taranakao, ny mandimby anao, ny aterakao, ny zanakao, sy ny zanaky ny zanakao, ary ny zanaky ny zanakao, dia handovy zany tany vaovao zany, cette nouvelle existence, zany fisina vaovao zany. Saingy fatatsika amin'ny tantara fa ny taranaky Abrahama koa dia ny zanak'Israely zany, dia tsy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa niodina, ary dia ny zanany mihitsy, ny zanaka ny lahin'Andriamanitra, ny zanany lahy tokana, io no ny rainy ho eto amin'izao tontolo izao mba hanatanteraka ny planiny. Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao hanatanteraka ny fikasan'Andriamanitra, ilay drafitra napetrak'Andriamanitra hoentina mamonjy ary hoentina manorina ny fanjakany ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Fatatsika fa zany zanany zany rehefa ny rano eto anivon'izao tontolo izao, ilay tany tokony iongotana, kanjo vao maika indray ny fikirana, dia nijaly, ny aritra, ny aina, mba haninona? Mba hanafana indray ireo izay nifikitra tamin'ilay tany ny fanandevozana, ilay tany ny ozona ongotana, mba ho amin'ny tany vaovao, fisina vaovao, fanjakana vaovao. Ary zay Jesosy Kristy tonga. Dia ambarany soratra masina, mandeha aingana ihany tsika, ambarany soratra masina fa izay mino azy dia andova ny fiainana mandrakizay. Zay mino azy dia hiditra ao amin'ilay tany vaovao indray sy lanitra vaovao zay aorina amboarin'Andriamanitra ho an'ny zay mino. Jesosy Kristy ilay tena zanak'Andriamanitra tonga. Saingy tsy tonga fotsiny izy hanatanteraka asa, fa tonga izy hanangana antsika ho zanak'Andriamanitra, ilay taranaky Adama sy Eva ny komy, ilay taranaky Israely ny komy, izao tontolo izao ny komy, antsony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hanatona azy ka hatsangany ho zanany. Hatsangany ho zanany. Ka izy ary no zanak'Andriamanitra vaovao. Nandinika izany ianareo maly, nareo tao amin'ny STK, dia tsy amelabelatra lavabe intsony fa zavatra anankiray voalohany mila tsindrina. Tsy mety ho zanak'Andriamanitra izaho sy anao raha tsy nolay zanany tena izy. Noho izany ny atao hoe zanak'Andriamanitra dia izay manana an'ilay tena zanaka ao aminy.
zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Niza tsy manana ny Jesosy Kristy ao anatiny tsy zanak'Andriamanitra izy. Taranaky Adama sy Eva, taranaky Abraham, fa ary dia ambarany mpanoratra ny Hebreo fa ny tena zanaky Abraham dia ilay nandova ny finoana, satria ray ny mino izy. Tsy zanaka ara-nofo io, fa zanaka ara-panahy. Tsy maintsy ateraka indray ianareo, hoy ny Tompo. Tsy maintsy ateraka indray. Zanak'Andriamanitra dia olona nateraka ho vaovao indray tao amin'ny Jesosy Kristy, mandray antopisina, raison d'être, mandray fisina, existence, mandova tany vaovao lakan'Andriamanitra. Zany lay zanak'Andriamanitra, sanan'i Jesosy Kristy. Ary zany natonga ny Paoly niangavy, mangataka aminareo ano ny famindrapon'Andriamanitra, atoloro ny tenanareo ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Atoloro an'ny Tompo ny tenanareo mba handraisanareo fisina vaovao, mba handovanareo tany vaovao, mba handraisanareo fizihina vaovao, raison d'être vaovao. Zany lay zanak'Andriamanitra. Ary inona ary ny mampiavaka zany zanak'Andriamanitra zany? Dia izao anankiroa lehibe voalazanareo maly, satria nandray an'i Kristy ary nanolo-tena ho an'i Kristy, miombona aminy ny hevitra zany. Miombona aminy, sady manana an'i Kristy no ao amin'ny Kristy, tafaray amin'ny Kristy. Ary rehefa tafaray amin'ny Kristy, eo ny faharoa, dia manovo fizina vaovao avy eo aminy, toetra, fijery, fahalalana, fomba, vina, manjary vaovao ao amin'ny Kristy, mandova an'izany ao amin'ny Kristy. Ny zanak'Andriamanitra noho ny firaisana ao amin'ny Kristy dia mitovy fijery amin'ny Kristy. Hoy Paoly, zaho manana ny sain'i Kristy. Dia ho ihany izy, aoko ao aminareo zao sainy zao, zay tao amin'ny Kristy koa. Zany lay zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra manana ny toetrany Kristy, tia tahaka ny Kristy, mitady ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny Kristy, tsy mety manao na inona mampalahelo ny ray tahaka ny Kristy, nandefitra tamin'ny sitrapony, manoloana ny sitrapon'ny rainy. Raha mety ianao, esory amiko ty, nefa tsy ny sitrapoko, fa ny sitraponao no atao. Zany lay zanak'Andriamanitra. Araka zany ny zanak'Andriamanitra dia tahaka ny Abraham, nongotana. Marary zany nongotana zany, marary zany. Misy ihany ny kristianina te handova ny lanitra, fa tsy mahafoy an'izao tontolo izao. Tsy zanak'Andriamanitra zany. Misy ihany kristianina zay te ho any amin'ny paradisa ary tsy te ho any amin'ny afobe, kanefa mpiombonasa amin'Andriamanitra, mpiray antoka amin'Andriamanitra. Raha nahary izao tontolo izao ny ray, dia teo anilany teo Jesosy Kristy, ndeha isika. Zay le izy, ndeha isika. Ary raha mamaky ny oabolana toko 9 isika, 20, dia voalaza ao fa Jesosy Kristy ilay fahendrena, zay toy ny architecte teo anilan'ny ray, niombona taminy. Ny zanak'Andriamanitra koa zany dia mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Zany koa ny zanak'Andriamanitra mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Il participe au plan de Dieu, au projet de Dieu, acteur de l'œuvre de Dieu. Zany ny zanak'Andriamanitra, tsy ilay mitaza-potsiny, tsy mihainohaino fotsiny, fa mandray anjara, miombona amin'izany. Ary inona teo amin'ny Adama sy Eva? Nametrahana ny Adama sy Eva teo amin'ny saha Edena, dia voalaza hoe hiasa sy hitandrina ny saha. Anoy ny asa paharian'Andriamanitra, hikolokolo, hikojakoja, hitahiry
ary hitandrina tsara ny asan'Andriamanitra tsy ho simba. Ary ampiroborobo, ampitombo zany asan'Andriamanitra zany. Zany napetraka tamin'ny Adama sy Eva, tsy vitany. Satria niodina tamin'Andriamanitra izy. Fa apetraka amintsika kosa ankehitriny zany. Hay ny zavaboary rehetra. Dia ambaran'ny bokin'ny Romanina fa miandry. Zao zavatra zao dia maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Iza moa zany? Saosy ianao. Simba nge ny tontolo iainana no harian'Andriamanitra tsara nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ny somban'ny olona mpiodina. Ary zany zavaboary simba zany. Zay maty ny sasany, levona ny sasany, simba ny sasany. Ireo miandry asianao ny isehoantsika ho mpitandrina, ho mpikarakara ny asan'Andriamanitra. Zany nambarao, misy fahoriana. Nanjara mandalo fahoriana sy mandova fahoriana ilay zavaboarin'Andriamanitra, ny tany zany, nanjara nandova ozina. Izany andrasan'Andriamanitra anarina n'izany, ny zanany. Zao zavatra rehetra zao dia miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Zao sy ianao. Mpanimba ny zavaboary sa mpikolokolo ny zavaboary. Mpanimba ny asan'Andriamanitra sa kosa mijary ny asan'Andriamanitra sy mampitombo ary mampivelatra azy. Ary ao anatin'izany, tsy ilay zavaboary ihany no resahana eto, fa ny zavaboarin'Andriamanitra, ilay tena tiany, ilay akaiky ny fony, dia ny olombelona izany. Simba noho ny asan'ny devoly, simba noho ny asan'ny nofo, simba noho ny fiodinana, tian'Andriamanitra koa ireny. Ary miandry ny ampisehoanareo zanak'Andriamanitra, zay handray anjara amin'izany fanirin'ny ray zany. Ray raha sitraka ho niratsika teo. Ny andova lanitra, fa ireo zay mino anao koa. Iza no andrasany amin'izany? Ny zanany. Ny zanany ihany no andrasany hitady sy hikatsaka ny very. Zany no adiditsika, antsonitsika joro vavolombelona. Zanak'Andriamanitra, mandray anjara amin'ny plan'Andriamanitra. Plan izay hitadiavana an'ireo zay any amin'ny maizina mba ho ao amin'ny fahazavany mahagaga. Ry havana, ao anatin'izany isika, asainy ho vavolombelona mitory. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika. Hoy Paoly apôstôly rehefa niresaka tamin'ny Timoty zanany izy, raha tsy diso fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononam-po. Ary zany ilay zanak'Andriamanitra manana fanahy mahery, satria manana firaisana amin'ilay mahery dia Jesosy Kristy. Ka dia mitsangana izy. Torio Kristy. Mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary rehefa niresaka tamin'ny Timoty zanany izy, amin'izany fitoriana ny filazantsara zany, dia ambarany ao, inavy. Haintsika tsara zany, aoka tsisy anareo tsinitsinina anao noho ny fahatanranao, fa aoka fianaranao amin'ino anao, amin'inona? Lasitsika mba manao anina kely, hainareo nga hiranareo nge zany. Amin'ny teny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny fahadiovana. Zany natao hoe mitory. Tsy voatery milaza hoe Jesosy ene zao fa mampiseho zany eo amin'ny fiainana. Ary ny anaranareo raha teo zany hoe aintsika reto irahana au petit Jésus partout. Mampiseho an' Jesosy Kristy. Ary zany ny fandraisantsika anjara amin'ny plan'Andriamanitra.
rehefa mangina isika dia mistopiko ny asan'Andriamanitra. Ary zany ny asan'ny virus ny finoana. Rehefa tonga ny Covid-19 mistop daholo ny rehetrarehetra. Mistop. Fa rehefa tonga kosa, arengany eka ho avy aingany zany. Rehefa ho tonga ny vaksiny, reprendre daholo ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy miantsika ny fanahy masina. Jesosy Kristy nefa nanotra antsika ny rany. Antivirus izay mampahery antsika. Ka tsy nomeny fanahy osika fa fanahy mahery. Mijoroa ho vavolombelona. Fa tsy navelany fotsiny vavolombelona tsika araka zany fa nomeny fanahy mahery. Ahoana angeny andraisany zany fanahy mahery zany e? Ahoana? Dia ny fanahiny izay nomeny antsika. Fa nanome toky mihitsy izy. Indry za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Ary ambara ao amin'ny marika. Fa rehefa nandeha nitory ny mpianatra, dia ny tompo nomba azy. Ny tompo nomba azy miara-dalana. Miaraka aminao ny tompo. Ny mision'Andriamanitra nge tsy vitan'olona. Ny mision'Andriamanitra tsy vitan'olona. Na dia anao mafana fo io aza, antanio Petera. Na afana foany zany. Tsy vitan'olona ny mision'Andriamanitra. Tsisy afa-tsy ny zanak'Andriamanitra ihany no afaka mipartisipe noho ny fananany an'i Jesosy. Indro za momba anareo mandrakariva. Aza matahotra. Ary zava-dehibe zany. Ary eo le mahazanak'Andriamanitra. Manana ny Kristy, manovo hery amin'ny Kristy. Fa tsy zany ihany. Fa tsy zany ihany. Momba antsika izy, mampahery antsika izy. Mihoatra noho izany. Ary ny fidin'ny Romanina nareo dia milaza azy tsara mihitsy. Tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay amin'ny Jesosy Kristy. Manoatra noho ny mpandresitsika ao amin'ny Kristy. Zany no ambarany. Tsy misy maharesy, tsy misy mahatohitra. Zany ilay misionera n'Andriamanitra. Zany ilay misionera ny Jesosy Kristy. Ombany. Ary zany ny teny fampanantenana omeny. Hoy ny tompo hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary anao asa lehibe noho izao azy izy. Satria izaho makany amin'ny ray. Asa razontsika zany. Projet manahoana angeny hitondrana andresony antsika. Projet goavana. Mihoatra noho ny nataoko Jesosy. Mihoatra noho ny nataoko. Kanefa ahoana no ataterana an'izany mihoatra noho ny nataon'i Jesosy zany. Satria izaho makany amin'ny ray. Satria izaho makany amin'ny ray. Nomena azy ny fahefana rehetra. Noho izany izay manana azy. Izay velona ao aminy. Dia afaka mavita be dehibe. Mihoatra noho izy. Zany ingeny teny fampanantenana omeny. Zany ny promesy ny tompo. Havita mihoatra noho ny nataony isika. Raha mandeha tahaka ny zanany. Ka raha miara-miaritra aminy isika, miara-monina aminy. Raha miara-miady aminy isika, miara-mandresy aminy. Ary zany fandreseny zany, fandresena ho amin'ny mandrakizay. Ho amin'ny mandrakizay. Rehefa nirahana ny mpianatra, nanahoana ny nanehoan'Andriamanitra, nanehoan'i Jesosy tamin'izy ireo sy nanehoan'ny tompo tamin'izy ireo. Ny fahefana nomena azy. Tsy nomena fanahy osa. Na ny devoly aza manaiky anay ozy. Na ny devoly aza manaiky anay. Nefa ahoana ny tompo? Aza mifaly satria manaiky anareo ny devoly. Fa mifaly satria, ahoana ny toyny? Voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Zany koa ry havana le fampanantenana. Raha miaraka amin'ny ety isika, raha zanany ety isika, dia ho zanany mandrakizay. Ary tsisy maharombaka antsika eo am-pelatanany. Zanany mandrakizay. Zanaky ny fitiavany. Momba antsika aty izy. Fa manomana izay anjara antsika. Ary inona moa ny mampiavaka ilay ary? Fitsaharana. Repos.
makanesa ty amiko ianareo rehetra tafatratra tsy mahavokatra zaho hanome anareo ny fitsarana ety isika miaritra fahoriana ety isika miafy mampandefitra ny tena ary mandefitra amin'ny zavatra maro ety isika miady isan'andro kanefa men'Andriamanitra toky isika tsy very maina ny fikelezanaina ao aminy toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay manomboketo ny fiainana mandrakizay ry havana miaraka amin'i Jesosy ny antoka ao amin'ny fiainana mandrakizay dia ny tompoka sefa zanak'Andriamanitra izaho sy ianao zany ny fiainana mandrakizay antoka ao amin'ny fiainana mandrakizay manomboketo ary aza matahotra misy ny kristianina matahotra ny hofaty matahotra sodeny zao fentahotra ny fiainany ny olona tafaray amin'ny Kristy matokony fitiavan'Andriamanitra tsy matahotra ny fitiavana mandroaka ny tahotra hoy Jaona satria nahoana mahazo antoka tsy misy mahasaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny Kristy tsy misy na inona aiza indray misy fampanantenana ohatran'izany aty eo ampela tanan'Andriamanitra ary miaraka amin'Andriamanitra aiza ny misy takan'izany amin'izao fotoana ny fahatanoranareo zao zay fotoana ny hery fotoana ny faharisia fotoana ny inona moa ty izy fotoana ny ataoko hoe fientanana zay dinamika inona no zava-dehibe tanana Jesosy Kristy la ivony zavatra rehetra fahatanterahany zavatra rehetra ary azo lazaina koa Jesosy Kristy lay nanome antsika ny identité vaovao atao hoe kristianina zay Jesosy Kristy io no mahatonga atsika ho sady zanak'Andriamanitra mandray anjara amin'ny planina an'Andriamanitra fa mahatanteraka ny fikasana tsara ao amin'Andriamanitra aoka tsisy anao tsinitsinina nareo noho ny fahatanoranareo fa aoka ianareo ho fianarana ho modely ary nahoana ianareo no lasa modely satria naka modely tsara hoy Paoly apôstôly aoka nahaka ianareo tahaka ny anahafako ny Kristy lay modely ary na Kristy aza amin'ny maha-Andriamanitra azy dia naka modely tamin'ny rainy zay hitako tamin'ny raiko izy no ambarako aminareo zay hitako tamin'ny raiko no asehoko aminareo naka modely aoka tsisy anao tsinitsinina nareo noho ny fahatanoranareo fa aoka kosa ianareo ho modely satria manana modely tsara ary lay manana tsara no mametraka ao aminareo ny tompoka sy ny mahazanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ianareo ary raha zanak'Andriamanitra dia mpandova ny heriny mpandova ny fikasany mpandova ny plany fa mpandova koa ny fandresy ny fanjakany mandrakizay ka dia aza menatra no mpanompony Kristy au contraire See
Andeha isika iray hitsangana anaiky sy finoantsika ka ny fanekem-pinoana fahatelo no iarahantsika manonona ao anatin'izany. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy, zanany tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay anao. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Izao dia tonga amin'ny filasandra iray isika ka iangaviana ny tompony andraikitra nosy ety.
Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly tokoa miaraba-antsika rehetra any an-tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Miaraba-antsika izay manatrika tokoa androany. Indreto ary ny fampahafantaram-baovao sy ny asa miandry antsika indray. Vaovao nasionaly. Fotoam-bavaka sy fiofanana SAP KNPL. Mitombo fotoam-bavaka mandritry ny herinandro, ny alatsinainy, talata, alakamisy, zoma ary asabotsy amin'ny 4 ora tolakandro sy amin'ny 7 ora hariva amin'ny alalan'ny radio Vatsy FPMA na Anjomara. Ny alarobia dia amin'ny 4 ora tolakandro ny fotoam-bavaka ary misy fiofanana SAP KNPL amin'ny 20 ora alina. Ny modalité de connexion dia hitantsika misoratra eny amin'ny vidéoprojecteur. Fisaorana. Isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Rain'ny famindrapo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra. Izy mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba haizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa. Any fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Korintianina 2, toko 1, ny 9 sy 4. Ny fianakaviana Rakoto Malala dia maneho ny fisaorana sy fankantelemana anareo avana mpiara-manompo, tonga ny dododo nampitraka sy nampahery, naneho fitiavana tamin'ny fomba samihafa, ary indrindra nitondra azy ireo tamin'ny bavaka noho ny namoizan'ny malalany Dr Rakoto Malala Eric Mamy. Ny tompany androtsaka ny fahasoavany, manana ambiampy ho anareo tsirairay avy. Vaovao tafo. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata voalohan'ny volana Desambra 2024 amin'ny 20 ora alina. Izany dia atao amin'ny visioconférence. Permanence mpitandrina. Mbola tsy misy ny permanence mifanatrika fa miantso an-tarobia izay mila miresaka amin'ny mpitandrina amin'ny numéro izay efa misoratra. Marihana fa ny alatsinainy dia miala sasatra ny mpitandrina ka ny filoha no antsoina raha ilaina. Radio Antso ny Filazantsara. Ny fitain'ny tompo dia azotsika ataony manaraka ny fandaharana voatsinapin'ny radio Antso ny Filazantsara ary azo enona amin'ny tranokala FPMA Toulouse. Sampana STK. Fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Bonjour à toutes et à tous. La STK a le plaisir de vous retrouver à son vendredi des jeunes, le vendredi 4 décembre à 19h30, avec pour titre un gars, une fille. Il aura lieu sous format numérique sur la plateforme Zoom et le lien sera communiqué ultérieurement sur les réseaux STK, FPMA, Toulouse. Cette soirée est ouverte à tout le monde et nous serons reconnaissants de bénéficier des témoignages de nos aînés sur ce thème des relations. Nous vous attendons une nouvelle fois nombreux pour cette soirée de louange, de partage, d'édification et de prière. Soyez bénis. Trano fiangonana. Ny dingana manaraka amin'ny projet trano fiangonana dia fananganana COPIL na comité de pilotage alohan'ny faran'ny volana novambra. Ho fanana izany tetikasa maharitra izany dia afaka manome fanomezana na tonom-bola isika araka ny fomba efa mahazatra antsika izay voasoratra. Manentana antsika hitrotram-bavaka izany asa goavana izany. Rakitra sy adidy. Manentana antsika hatrany amin'ny fandrotsahana ny rakitra sy adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire elo aso toy ny mahazatra mba ho mariky ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo ho fanohanana ny asan'ny fiangonana. Ho antsika atao am-piangonana dia apetraka ao anaty arina etsy am-piravana, izany toy ny fanao teo aloha. Katekômena, tsy misy ny fampianarana katekômena anio hariva. Fanompo-pivavahana alahady. Araka ny fanambarana izay nataon'ny fanjakana dia olona 30 no afaka miangona mifanatrika isan-kalahady manomboka amin'ny 20 novambra ka hatramin'ny 15 desambra arakaraky ny fivoaran'ny contexte sanitaire. Raha misy fiovana dia lazaina amintsika aingana izany.
culte action de grâce. Ny fampom-pivavahana amezam-boninahitra an'Andriamanitra no ny mpanompony Germain Ndrembololona izay nantsony tany aminy sy ho fampaherezana ny fianakaviana dia atao amin'ny alahady 9 Desambra amin'ny 4 tolakandro amin'ny YouTube noho ny fahamehana ara-pahasalamana. Azo andretrarana izany fotoana lehibe izany. Dia ary-piangonana, ny fampom-pivavahana amin'ny alahady 9 Desambra arahina fandraisana fanasan'ny tompo dia mivantana amin'ny YouTube amin'ny 10 sy sasany. Eto am-pamaranana dia mahatoky ny fihazonantsika ny finoana sy ny fiombonana na dia amin'ny vanim-potoana sarotra aza satria manana tompo velona sy mahery ary miasa isika. Ary manentana antsika hivavaka ho an'izao tontolo izao araka ny baikon'ny soratra masina. Misaotra antsika ny haino hatramin'ny farany ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriany. Dia mbola faly miarabantsika rehetra ary niavana amin'ny anaran'ny tompo. Toy ny fanao rehefa vita ny synode lehiben'ny FPMA dia vakina amin'ny mpiangona ny tatitry ny synode. Ko mamela ahy raha hamaky izany amintsika amin'izao fotoana izao. Afatry ny synode lehibe fahavalo amby telopolo ny FPMA 21. Riavana malala ny synode lehibe fahavalo amby telopolo ny FPMA izay nivory tsy mifanatritava noho ny valanaretina Covid-19 ny 30 Oktobra 21 ka hatramin'ny 1 Novambra 21 dia miraba sy mamangy ny ambaratonga rehetra eto amin'ny FPMA. Ampitomboina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Kortianina 2:5-20. Io no teny fanevan'ny synode lehibe fahavalo amby telopolo izay mametraka amin'ny FPMA sy ny vahoaka eo aminy ny asa iraka napetraky ny tompo taminy dia ny ho ambasadorin'ny tompo hoeto amin'izao tontolo izao ka ho vavolombelon'ny fampihavanana no tanterahan'i Kristy tao amintsika sy ny ray ary anyrahany antsika kosa hitondra fihavanana sy fanasitrahana ho an'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny fihavanan'izy ireo amin'Andriamanitra. Tsy fanampy vaovao akory izany fa toy ny ezaka izay efa natomboka fa 7 tany Bordeaux manao hoe sitrano marary atsangano ny maty diovy ny boka avoainy demoni efa nahazo maimaimpona ianareo koa manomeza maimaimpona Matthieu 10:19. Koa manohy ny asa napetraky ny tompo taminy ny FPMA ary ny fampidinika hampandroso ny asa tsara sy ny fitiavana. Rehefa nandre ny tatitra avy amin'ireo ambaratonga samihafa mikasika ny asany sy ny fiainan'ny synode dia naka ireto fanapa-kevitra lehibe ireto. Nanatrika voalohany synode lehibe ny fiara-mivavaka FPMA Puisay sy Tsanta avy any La Réunion. Namafisina ka nakana fanapa-kevitra ny fotom-pinoan'ny FPMA izay manamafy ny batisan'ny zaza atolotry ny ray aman-dreny. Mampianatra ny mahavoalohany an'i Jesosy Kristy mba handavan'ny FPMA sy hanoroa ny hevitra ny tsy hanaovan'ny olona batisa fandrony ary tsy maintsy tenenana amin'ny teny tsy fantatra. Nolanina ny liturgie D izay noafoezina anampiana ireo liturgie efa ampiasaina ankehitriny ary natolotra ho andrana mandritra ny roa taona ireo liturgie samihafa eo amin'ny fanokanana sy fanekena. Batisa, fanokanana diakona, fandraisana andraikitra sampana. Nolanina ny fanavaozana ny corps pastoral izay namerana ho 70 taona ny fetaona isotroan'ny mpitandrina ronono afa-tsy noho ny antony manokana sy nikarohana ny lalana rehetra azahoana mampirisika sy manampy ireo tanora te hianatra sy hiofana ho mpitandrina. Tapaka koa fa tsy aka mpitandrina efa nisotro ronono avy any amin'ny fiangonana hafa ny FPMA. Noraisina ho tafo ny fiara-mivavaka Evry ka naka ny anarana FPMA Evry fitiavana
ary ao amin'ny faritany afonatsinana no misy azy 7 zany ankehitriny ireo tafo eto amin'ny FPMA. Nankatoavina ho départementa ny voamira ny teny malagasy ary antanina ny tafo sy ny départementa mba arisika amin'ny fampianarana teny malagasy. Manohy ny antso ny synodany amin'ny ananana mpitandrina matianina eo amin'ny tafo sy ny faritany rehetra. Rehefa vita ny tatitry ny toe-bola 7 ny FPMA sy ny sampana iraisina, dia andonanina ny toe-bola 7 sy ny teti-bola 20. Marihana fa araka ny fanapa-kevitry ny komity maharitra izay nivory tamin'ny 3 oktobra 2021 noho ny tsy fahafahana manao fivoriana amin'ny fanatritava dia tsy notanterahana tamin'ny synoda teo ny fanavaozana ireo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny FPMA, Brao Fruibe, Pandinibola, tompon'andraikitra ny départementa sy ny sisa, fa atao kosa amin'ny famaranana ny synoda 7 izay atao rehefa afaka manatanteraka fivoriana mifanatritava. Manentana antsika vahoaka ny FPMA hifampitondra ambavaka amin'ny asa rehetra tamin'ny alalan'ny synoda. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisazo amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva mba hampatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Hoy ny filohan'ny Braon Synoda, Pasteur Solo Andrianomenjanahary, ny filohan'ny FPMA, Dr Révérend 7 Rassundjaipe. Merci aux jeunes qui ont su prendre aussi des responsabilités de piloter en fait toute l'organisation pour mener à bien ce projet d'évangélisation. Et puis merci aussi aux personnes qui ont apporté leur témoignage très poignant, qui ont pu toucher des cœurs hier soir. Donc ce matin c'est dur de s'exprimer parce que c'est dur de s'exprimer au nom de toute une section, mais il y a 3 choses que j'aimerais partager. C'est que les jeunes ont pris du plaisir à travers la préparation de cet événement, et je pense que c'est quelque chose que vous avez pu ressentir. La deuxième des choses, c'est que ce n'était pas facile et que les jeunes se sont appuyés sur le Seigneur. Et puis pour finir, les jeunes se sont engagés hier à poursuivre la marche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à travers les petits mots qu'on s'est écrits sur des post-it que chacun a écrits individuellement et qu'on a portés en prière. Tout ça pour continuer de porter du fruit. Donc chaque année, il y a des nouveaux dans la section et il y en a même hier qui ont apporté leur témoignage. Et donc du coup, j'aimerais me tourner vers les Toulousains qui nous regardent et qui se sentent jeunes et qui aimeraient du coup être dans un groupe, être accompagnés et chercher, être avec des frères et des sœurs en Christ pour chercher à tendre vers lui. Ben, sachez que la section est ouverte et puis ce sera avec un plaisir qu'on vous accueillera et puis qu'on sera à votre écoute. Tout ça pour ensemble le glorifier et chercher à lui ressembler. Aujourd'hui, on remercie les techniciens qui nous permettent du coup de diffuser ce culte. On sait que ce n'est pas facile, donc merci aux techniciens qui nous permettent, qui vous permettent à vous de visionner ce culte. Et puis merci aux musiciens également, et merci aussi à Gaël qui a dirigé le culte. L'année prochaine, on fêtera du coup le 25e anniversaire de la section. La STK grandit et a pour projet de continuer de croître dans l'épanouissement de son Église. Et aux anciens membres de la STK qui sont peut-être partis de Toulouse ou qui se trouvaient trop vieux pour rester dans la section, on vous dit que voilà, les activités restent en virtuel, donc vous pouvez toujours y assister. Et puis on profite de ce moment pour rappeler, voilà, ça a été dit tout à l'heure qu'il y a le vendredi des jeunes, vendredi prochain, et que voilà, on serait reconnaissant d'avoir vos témoignages dans ce thème qui est important pour nous, donc qui est les relations. Donc pour conclure, on a compris qu'à travers cette tempête actuelle, où le plan c'est peut-être un vaccin, le plan B c'est peut-être le confinement, que Dieu veut nous emmener à bon port. C'est lui qui l'a dit dans Luc
chapitre 8, verset 22, c'est lui qui dit « Allons de l'autre côté ». Et puis, avec les apôtres, ils sont dans la barque, et puis il y a cette tempête. En fait, Dieu, il veut nous emmener à voir au-delà de cette tempête et nous emmener à ce changement de cœur, à ce déracinement, comme on l'a dit tout à l'heure, de notre nature, à être ses enfants, c'est-à-dire l'avoir dans notre cœur afin de porter du bon fruit. Voilà, mon temps de parole s'achève. Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps de parole. God's Plan continue et on va vous laisser avec un extrait des témoignages d'hier et puis un chant aussi où on reconnaît qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, qu'il est le seul Dieu, qu'à lui seul soit la louange, lui le Dieu de l'univers et lui qui a fait de Jésus le plan A, le seul plan à notre salut. Merci et à Dieu seul soit la gloire. J'accepte que le plan de Dieu existe, que Dieu est souverain et que son plan divin est bien meilleur que tout ce que je pourrais imaginer. J'essaie d'en apprendre un peu plus sur Dieu, ses caractéristiques, en priant, en lisant sa parole, pour comprendre un peu plus finalement le plan qu'il a pour moi. Je remets entre ses mains tout ce qui concerne les projets que j'ai dans ma vie, ou ma vie au quotidien, chaque journée. Je la remets entre ses mains. C'est vrai qu'il y a encore des moments où je passe à côté d'occasions de le louer. Et je pense qu'un moyen que je pourrais avoir d'être un peu plus actrice du plan qu'il a pour moi pour ma vie, ça serait en fait de lui demander du discernement pour pouvoir saisir toutes les occasions qu'il mettra sur mon chemin pour le louer, refléter Christ en fait dans ma vie, refléter son amour, sa bonté, sa patience, pour pouvoir le louer et le glorifier dans son plan qu'il a dans ma vie. Au début, j'étais tout le temps énervée parce que je me suis dit, si c'est comme ça la vie, d'enchaîner déception après déception, c'est nul en fait. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas qui il était, et c'était pas qui il est et qui il sera. Et quand je me suis rendu compte de qui il était et quelles étaient ses promesses pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait mes plans c'était pas du tout la sienne, que je pouvais lui faire entièrement confiance parce que il m'avait promis déjà des choses qui étaient bien plus grandes que tout ce que j'avais pu imaginer, plus grand que mes rêves, plus grand que mes scénarios imaginés dans ma tête ou mes plans d'humain en fait. Maintenant j'arrive à lui faire vraiment confiance et à me dire que si mes plans ils faillissent en fait c'est une bénédiction, qu'il y a quelque chose de mieux derrière pour moi, où il y a quelque chose à en retenir. Et quand je regarde ma vie honnêtement, je me dis franchement heureusement que Dieu il a fermé certaines portes, parce que même si ça fait mal sur le coup parce qu'on est quand même des humains, son esprit en moi il m'a vraiment montré que tout ça c'était pour mon bien. Pour répondre en fait à cette question, je vais vous faire un petit témoignage. C'est que en fait quand j'étais en 3e année à mon école, on devait faire des choix de destination pour partir à l'étranger, et dans ces destinations-là, j'avais mis la Corée du Sud, j'avais mis d'autres pays, j'avais mis l'Irlande aussi. Et moi, je voulais aller en Corée du Sud absolument, et mes parents aussi étaient persuadés que j'allais aller en Corée du Sud. Sauf que quand les résultats en fait des choix sont tombés, j'ai eu l'Irlande. Et en fait, toute la journée, j'étais complètement abattu, je savais pas quoi faire, je savais pas comment le dire à mes parents. Et dans ces situations-là, en fait, soit vous vous renfermez sur vous-même et vous restez seul, soit vous vous confiez à Dieu, et c'est ce que j'ai fait. En fait, pendant plusieurs semaines, j'ai prié en demandant à Dieu si c'était vraiment sa volonté, mais que si c'était vraiment sa volonté, je l'accepterais. Et en fait, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un mail me disant qu'une personne s'était désistée pour partir en Corée, et que si je voulais y aller. Alors j'avoue, j'ai pas réfléchi, et j'ai vraiment répondu oui directement. Et j'ai remercié Dieu énormément pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Et en fait, si quelque chose n'est pas conforme à ce que toi tu attends, c'est pas parce qu'en fait Dieu t'a abandonné, mais c'est qu'il a prévu quelque chose d'encore plus grand pour toi. Et ça, c'est magnifique. Ayez confiance dans le plan de Dieu. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais Dieu, lui, le sait et il le voit. Que vous soyez dans une période difficile, ou que vous ne soyez pas d'accord avec le plan qui est en train de se dérouler, ou tout simplement que vous soyez en train de chercher votre voie.
Gardez à l'esprit que Dieu vous aime, qu'il est fidèle en toutes choses, il prendra soin de vous. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue ou que vous ne comprenez pas, il a tracé un chemin pour vous. Alors, remettez votre vie entre ses mains et acceptez pleinement les projets qu'il a formés pour vous. Parlez-lui, écoutez-le et servez-le de tout votre cœur et vous verrez que petit à petit, tout s'éclairera. Et si jamais vous doutez ou que vous n'y arrivez pas, rappelez-vous des choses qui se sont produites dans votre vie, de ce qu'il a fait pour vous. Et n'oubliez pas aussi que vous avez une famille en Christ qui est là pour vous aider. Bonjour, c'était juste pour vous donner ce conseil. Ayez vraiment confiance dans le plan de Dieu. Pendant très longtemps, j'ai voulu avancer toute seule. En fait, je ne savais pas que Dieu avait un plan pour moi. Et tous les jours, je me réveillais en me disant qu'il fallait que j'avance, qu'il fallait que je continue et qu'il fallait tout simplement que je ne tombe pas en pensant vraiment que je serais heureuse seulement si ma vie était parfaite. Et puis j'ai appris à comprendre que Dieu avait un plan pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que tomber au final c'était pas grave. Et que toutes ces fois où je me sentais pas bien, toutes ces fois où j'étais en échec, c'était vraiment un tremplin pour me permettre de rebondir et de comprendre que Dieu il a un plan parfait pour moi, mais il a un plan parfait aussi pour toi et pour chacune des personnes. Et ça vraiment aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus en douter. Rebonjour, c'est encore moi. C'est les effets du direct. J'ai oublié une partie qui nous paraissait très importante. Et afin de me sentir en paix, j'avais besoin d'exprimer ça. C'était tout simplement de remercier le pasteur. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, on est en paix. Merci pasteur pour son soutien spirituel, malgré parce que des fois on lui a demandé des formations dans un timing serré. Donc merci pasteur encore une fois. Et puis aussi merci à l'Église et merci au comité qui nous soutient aussi en permanence dans tous nos projets. Et merci aussi aux diacres qui nous ont aidés dans l'élaboration de ce culte. Et puis encore une fois, merci à l'Église qui nous permet du coup d'être intégrés dans l'Église, de nous permettre d'avoir notre place et de prendre part aussi à cette marche dans le plan de Dieu. Voilà ce que j'avais à rajouter. Puis maintenant, c'est bon, je suis en paix. Et je peux vous laisser avec le dernier chant qui est « Car toi seul est Dieu ».
jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu, et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons ou dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, mon libérateur, tu règnes, Seigneur. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi. Rebonjour à tous. Donc maintenant, c'est au tour de l'Église de féliciter la STK, les jeunes de l'Église, en ce week-end réservé pour vous, Loïs Santona 2020. Dieu avait un plan, et vous l'avez dit hier, vous l'avez redit aujourd'hui, pour que ce week-end soit particulier encore une fois, puisque cette année, n'est-ce pas, presque toutes les sections de l'Église ont célébré leur Isantone d'une manière exceptionnelle et particulière, vu la pandémie. Il n'y avait que la SVK, si vous vous rappelez bien, qui a pu célébrer ça dans les normes, on va dire. Et aujourd'hui encore, la STK en fait partie de ces sections qui ont dû trouver un autre moyen de célébrer le Seigneur, de faire passer son message à travers ce Isantone. Donc, les premiers mots de l'Église, c'est merci Jésus d'avoir une section vivante comme la STK. Une parole de Dieu qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, qui dit au nom de Jésus, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » On est sûr que joyeux, vous l'étiez déjà. On l'a vu hier à travers cette soirée hier diffusée à tout le monde. On a vu aussi, on a ressenti, donc, mis à part cette joie de vivre, un dynamisme exceptionnel, une spiritualité profonde qu'on a pu apprécier, et c'est pour ça qu'on loue le Seigneur. C'est pour ça qu'on vous réconforte encore aujourd'hui de continuer dans la joie, malgré les épreuves. Et merci parce que votre message hier et aujourd'hui est bien passé, et même, je dirais, très très bien passé dans les circonstances particulières que nous vivons, qui est une sorte de tempête aussi, comme Xavier l'a dit tout à l'heure. Mais on sait que derrière cette tempête, il y a une victoire. Et aujourd'hui, nous sommes certains que tous les foyers de la FEMA Toulouse, tous les jeunes,
les grands, les petits, même si on ne se voit plus très souvent. On peut se voir que par la télé. Je suis sûr qu'on a reçu le message et on peut continuer à louer le Seigneur, à vivre nos jours dans la joie et dans la confiance en la parole de Dieu. Et hier, j'étais particulièrement surpris quand j'ai participé à un atelier organisé par les jeunes et j'ai vu cette spontanéité et je dis gloire à Dieu. Vous avez vraiment un zèle, une zèle, je ne sais plus comment on dit ça, que l'Église a besoin en ce moment et vraiment on ne cessera pas de louer le Seigneur rien que pour ça. Alors soyez toujours bénis et que Dieu vous réconforte dans vos projets, surtout l'année prochaine où il y a les 25 années de célébration de cette section. Et à Dieu seul soit la gloire. Merci. Maintenant, je vous invite à prier pour le Sampana. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton œuvre incessante. Tu es vivant et tu fais vivre ton corps qui est l'Église. Tu fais vivre les sections qui sont les émanations de ce corps dans lequel tu fais abonder tes dons. Merci encore pour le témoignage de ce Sampana. Et nous voulons prier afin que tu élargisses son cercle, afin que tous les jeunes de l'Église, et même en dehors de l'Église, puissent venir renforcer et surtout les accompagner dans cette œuvre qui consiste à témoigner de toi, la lumière du monde. Seigneur Dieu, que tu bénisses chaque personne, que tu bénisses chaque don, afin que chacun puisse participer à ton œuvre, participer à ce plan merveilleux qui consiste à continuer ton œuvre de création, de récréation en Jésus-Christ, et afin que nous puissions te glorifier dans ce que nous vivons ensemble et surtout dans ce qu'il nous partage comme témoignage. Seigneur, que ce Isantone soit le signe de ta victoire et de leur victoire en toi, parce que malgré la pandémie, ils ont pu te partager et vivre pleinement la foi que tu as rendue vivante en eux. Et merci encore de les soutenir, de les accompagner et de parfaire ce que tu as commencé en eux il y a presque 25 ans. Par le saint nom de Jésus, nous t'adressons cette prière et nous voulons te remercier pleinement. Merci Seigneur. Amen. Mangataka ny tompon'andraikitra amin'ny vavaka fangatahana androso. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps de culte et merci parce que, malgré les conditions actuelles, tu nous as permis une nouvelle fois de te louer et de t'écouter. Merci de nous avoir rappelé que tu veux que nous soyons de véritables enfants de Dieu, que nous reflétons Jésus en toutes choses, que nous n'avons pas à avoir peur parce que rien ne nous séparera de toi. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette Isantone des STK,
pour tous ces jeunes qui ont soif de grandir ensemble et pour tous ces précieux témoignages que nous avons reçus de toi. Garde encore cette section des jeunes sous ta protection et sous ton amour. Nous aimerions prier pour toutes les autres sections de l'Église afin que tu les accompagnes aussi dans leur croissance spirituelle. Nous prions pour tous les responsables, mais aussi pour le pasteur, afin que tu les guides vers ton chemin. Nous prions pour chaque membre, que ton Église progresse toujours plus vers ton plan. Nous prions pour la France et le confinement dans lequel nous sommes. Donne la sagesse à tes dirigeants et révèle-leur tes plans parfaits. Donne à chacun d'être responsable et veille sur les professionnels de santé qui travaillent dur, mais aussi sur la découverte du remède contre ce virus. Que les futures décisions prises au vu de la situation sanitaire puissent avant toute chose être remises entre tes mains. Nous pensons aussi à notre pays d'origine, Madagascar. Accorde ton regard plein de bienveillance sur ton peuple. Bénis les responsables afin qu'ils puissent craindre ton nom. Bénis tous les bons efforts afin qu'ils puissent porter leurs fruits. Nous tenons à porter en prière les personnes qui passent par des épreuves, que ce soit les examens de fin d'année, que ce soit les personnes ayant eu un nouvel emploi, travaillant dur devant se lever tôt, celles en télétravail ou celles qui recherchent encore du travail. Donne la force et la victoire à chacun. Ou que ce soit des épreuves encore plus grandes, comme les personnes endeuillées, que tu leur apportes ton réconfort. Celles qui sont dans la solitude, notamment en ces temps de confinement, que tu leur apportes ton soutien. Celles qui sont éprouvées par la maladie, que ce soit celles atteintes du Covid-19 ou même celles qui se battent contre le cancer, nous prions si fort, Seigneur, afin que tu les rendes visite, que tu leur donnes une confiance absolue en toi, que tu leur donnes l'espoir et la guérison. Par ce thème, tu nous as montré que derrière chaque épreuve ressentie pour nous comme des échecs, tu ouvres une nouvelle porte et transformes cet échec en victoire en nous offrant bien mieux que ce que nous pouvons espérer. Accorde à ces personnes ta façon à toi de voir les choses et apprends-leur à te faire confiance. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tu connais tout ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs. Écoute les prières silencieuses de chacun et que tout ce qui n'a pas été dit puisse être déposé au pied de ta croix. Nous terminons par la prière parfaite et complète que tu nous as apprise. Renei zenendanch, ou amasinanye ni anarano, ou tunganye ni fanzakano, atawanye ni sichapuno, et tiantan ta kanyanandanch. Ou mewane yani wizay sazanyananei, arimamela ni elukei, ta kannamenei zemel katamnei, ariazami tunjanei sokapana, famanafane ni rats, fano ni fanzakana sinier, Amen. Misaotra ny tompo isika fa tanteraka soamatsara ity fotoana ity, ko mialohan'ny afatra sy ny tsodrany dia ataontsika ny fihirana fanampy faharoa amin'ny 10. Maria,
Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ko amin'izany ry malalako, miasa mitahotra sy niovotra hatanteraka ny famonjenanareo, fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Ataon'Andriamanitra ho mendrika ny fiantsonana ianareo, ary ho tanterany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asany finoana, mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika, ary ianareo ao amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamantsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Hira fa 392. Ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompomy tompo.